Folo taona feno fahatserovana, folo taona nanorenana ny salon RSE and IDD ny Innoveo amin'ity taona ity. Sehatra iray nananaviana ny ampivondrona ireo rehetra te handray anjara amin'ny fanorenana ho avy maharitra ao Madagasikara. Nanomboka teo dia olon-tsotra, orinasa, mpandraharaha, mpiara-miombonantoka, mpandray anjara anarivony no nanome aina ity hetsika ity. Miditra amin'ny andiany fahafolo ny salon RSE and IDD amin'ity taona ity ka nanomboka androany ka hifarana rahampitso etsy amin'ny Novotel Ivandry ny hetsika fanamariana izany izay miara-dalana amin'ny fankalazana ny fahafolo taonan'ny Innoveo. Azo lazaintsika hoe ny tombo araka ny lazaiko teo satria raha tamin'ny folo taona lasa tsika miresaka RSE eto Madagasikara dia matetrika zany zavatra resahan'ny olona dia ny hoe fanomezana don na manao action sociale vitsivitsy izay mety hoe tsy misy fitohizana, mety hoe manampy kely amin'ny fambolekazo androany dia tsy misy tohy-antsony fa noho ny fatsapahan'ny orinasa zany hoe mitondra vokatsoa ho an'azy sy ho an'ny mpiara-miombonantoka le RSE dia lasa paikady fitantanana mihitsy zany ny RSE dia lasa manana fomba fiasa vaovao zany ny orinasa hoe ohatry ny ahoana ny ahafahana manao recrutement ny olona aty amin'ny lokaly, ahoana ny hanomezana tombotsoa bebe kokoa ny communauté izay any amin'ny toerana iasana, ahoana ny tsinjovana ihany koa ny tontolo iainana izay araka ny fantatritsika moa fa miankina be amin'ny fisian'ireo ressources naturelles ireo zany ny orinasantsika eto Madagasikara. Dia matsapa an'izay zany ny orinasa amin'izao dia miezaka ny tsy hamotika an'ireo fananana rena ireo mba ahafahan'zareo misitraka an'izay amin'ny fomba maharitra zany. Hetsika maro no tanterahana ao anatin'izany toy ny famelabelaran-kevitra, atrikasa, fampirantiana, mifanakalozana ary lalao isan-karazany ahafahana mianatra sy miala voly izay mety ahazoana loka maro samihafa. Nasongadiny ramatoa Ulricia Rabefitiavana, fondatrice et directrice générale d'Innoveo, fa nisy akony tsara teo amin'ny isam-batan'olona ireo orinasa sy mpandraharaha maro ny salon RSE and IDD satria niabo ny valin'ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo tamin'ireo rehetra nandray anjara tao anatin'ny folo taona. Nisy ireo hevitra nanjary tetikasa, nisy ny fiaonana nivadika fiaraha-miasa ary ny tombony araka tamin'ireo mpandray anjara rehetra ny hetsika. Tao anatin'ny folo taona moa araka ny lazaintsika tao amin'ny ouverture officielle nanao karazana fanadihadiana zany izay tamin'ny mpanatrika sy ny mpiantsehatra tao anatin'ity salon RSE ity. Dia ny zavatra hita moa zany dia mahery ny valopolo isan-jaton'ireo olona namaly an'ilay fanadihadiana nataonay zany dia nametraka noho ny fandikavana taty amin'ny salon dia nahafahan'zareo izay nametraka paikady mahakasika ny RSE anatin'ny orinasa. Betsaka ihany koa no nahita partenaire afaka namoana ny fiasan'zareo dia misy ihany koa ny fanatsarana ny fifandraisan'zareo amin'ny mpiara-miombonantoka aminy zany ny fanatanterahana atao amin'ny salon. Dia ny zavatra hita ihany koa teo anatin'izay folo taona izay ny ankabetsahany eo amin'ny 90% ny mpanatrika salon zany no nahatsapa fa ny fisian'ny salon ihany koa zany anisany nampivoatra ny fahafantarany olona zany atao hoe RSE eto Madagasikara ka nahafahan'zareo zany mandray andraikitra sy manatanteraka tetikasa sy paikady maharitra hitondra makany amin'izay fahafantarana ny fanjava.